Miarabantsika tapaka namana mpanaraka ato amin'ny tambazotra serasera isan-karazany. Nisy fotoana nizara hoe ny 100 € na 100 € monja dia mety hahatongavanao mody any an-tanindrazana raha ohatra ianao ka mipetraka aty Eropa. Tsy fantatro any amin'ny toeran-kafa fa ny Allemagne moa zany mazava ho azy ny tonga dia nataoko ohatra. Dia nisy ataontsika hoe teknika maromaro nizaraiko tamin'izany ao anatin'ny video hafa le izy izay zaraiko ao anatin'ny commentaire an'ity video ity ngamba mba hanamorana azy sy tsy hiverenana amin'iny. Androany dia te hizara zavatra hafa mikasika ny fitondrana entana ihany satria rehefa mandeha zany indrindra ianao raha mbola mpianatra, raha vao manomboka miasa, manomboka manangona, dia mazava ho azy mavesatra zany hoe mandoa 700 raha ohatra moa ianao tsy niomana fa efa akaiky ny dia vao mividy tapakila dia mazava ho azy mety mihoatra n'izany ary mety ho arivo, mety mihoatra ny arivo mihitsy. Fa raha ohatra ianao ilay olona mpiomana, izay moa zany ny tokony hoe izy raha andeha ianao zao amin'ny volana aprily na may vidinao dian'izao ny tapakilanao dia tokony eo amin'ny 700 e. Dia izay ilay ilaina fiomanana amin'ny fiainana, ny tsy mpiomana zany dia mazava ho azy hasaina mandoa vola be. Normal zany ary izay mihitsy ny tokony ho izy mba hanosika ny olona tsirairay hiomana foana amin'ny zavatra atao fa tsy taitaitra na hoe hiandry amin'ny ora farany foana fa mandreraka be ilay izy na ho an'ny mpikarakara, ilay olona orinasa mpitatitra zany na ho an'ny olona hafa rehetra izay miasa ao amin'ny izay manodidina izay fitaterana sy fandehanana amin'ny toerana hafa izay. Ny tiako resana androany dia ankoatran'iny, raha ohatra ianao zany efa andeha any dia mpianatra ianao na tsy haiko manao an'ireny atao hoe au pair reny na manao programa hafa ianao, stage sy ny zavatra maro isan-karazany dia tia azo vola ianao. Raha ohatra zany ianao eto any Allemagne ohatra no alaiko ohatra foana fa eto fantatro raha andeha ianao ho any Madagasikara dia amin'ny fotoana hividiananao an'ny tapakila iny dia afaka mividy entana fanampiny ianao. Izany hoe raha mahazo, tsy haiko arakaraky ny bienareo, raha mahazo anao valizy ohatra ray na roa, iny moa zany le hoe 320 clown ray, dia raha ohatra moa zany ianao ao anatin'ny mpikambana ao amin'ireny ataontsika hoe frequent traveler, le hoe mpandeha matetika zany raha ohatra dika amin'ny teny tsotra, dia mety misy tombontsoa azonao amin'ny za moa tsy dia tia manao pub loatra fa raha ny fantatsika moa zany rehefa hoe ho any Madagasikara amin'ny ankapobeny dia roa ny andehananao amin'izao aloha amin'ny vaninandro resantsika zao, na anao mandeha Air Madagascar na anao mandeha Air France. Dia mazava azy anjaranao mijery fa ao anatin'ireny ataontsika hoe programa na fidelité ahoana moa zany ohatran'ny hoe programa ahafahanao mijanona ho mpanjifa mahafatra-po ngamba nanaovantsika azy fandikana azy tsotsotra. Dia misy tombontsoa ameny anao dikan'izay raha ohatra ianao ka mpandeha matetika dia ameny valizy ray fanampiny. Raha roa zao ny ao anatin'ny bien'olona normal mitovy aminao, mitovy tarifa aminao, dia lasa mahazo fahatelo ianao. Azo ampiana foana nefa iny tsy misy fetrany, afaka mitondra ianao na 10 ara na 20 ara raha ohatra ka izay no mapetipety ny fiainanao. Fa izany hoe rehefa miapetsaka ilay izy dia misy zavatra hafa koa fiantraikany hafa izay. Raha ohatra ianao zao mitondra valizy 10 dia taxi kely ianao andeha ho any, voalohany aloha zany ianao tsy afaka mandeha bus intsony satria tsy afaka hitazona valizy 10 ianao. Roa farafahabeny zany raha ohatra ianao mandeha ohatran'ny any amintsika misy an'ireny hoe taxi be na bus na métro na tsy haiko ohatran'izany. Fa na andeha taxi ary ianao raha vao ohatra hoe 10 ny valizy hoentinao dia mety tsy ho tafiditra raha tsy hoe maka taxi spécial le hoe mpitondra entana be ireny. Dia izay zany mety ho fetrany. Fa ny tiako tenenina fotsiny ny valizy ray, raha amin'ny fotoana hividiananao bieny ianao efa mividy hoe ny anahy tonga dia ampio valizy roa fanampiny rangahy, dia 80 € ny vidin'ny valizy ray. Inona ny tiako hiaviana amin'izay tsika zao hitako misy olona mandeha hoe valizy ray tena tsy misaraka, zao ny hitondrako azy, zao ny vidiny. Dikan'izay raha amin'io zany raha ohatra ka 80 € ilay izy, raha ohatra ianao tsy niomana fa mahita an'ity video ity ianao voataitra hoe tokony naka valizy marina, nefa valizy raha ohatra ka vidinao aty aoriana efa 80 € indray izy amin'izay fotoana izay na hoe 160 €, dia mbola tsy maninona ihany.
Raha ataontsika hoe maka tombony ianao hoe ando 80 euro rangaha fa aloha akako tombony 50 isan-jato dia ampianao 50 isan-jato ny 80 20. Dikan'izay afaka amidinao 720 ilay valizy. Dia hitanao efa azonao tombony zay akotrany. Dikan'izay ilay mandeha makany Madagasikara, raha ohatra ianao tena mazoto, zany tena hoe za tanora mahavita mividy ny bieko mialoha, mahavita mijery ny tarifa mora zany, dia mahavita mitondra entan'olona, tsy 100 euro fotsiny andehananao any, fa mety ianao indray mahazo tombony. Zany hoe rehefa tambatambatra anao ilay vola, mety ianao mahazo tombony hoe nakany reto ny vola niditra, rehefa nakany mandroso sy miverina, reto ny lany mbola misy tombony reto. Dia izay io. Ao anatin'izay tombony izay zany, na tsy miditra amin'ny tombony koa fa hoe ianao mba tianao hiena fotsiny ny vola mivoaka avy any am-paosinao, dia izay zavatra azo atao hafa indray mba tiako nizaraina androany hoe rehefa mandeha nareo ka mividy valizy mialoha, zany hoe tsy vidina hoe valizy ihanona fa vidin'le fitondrana an'le entana miaraka aminao zany dia 20 izy raha tonga dia amin'ny fotoana hividiananao tapakila ianao nefa mividy azy dia 20. Raha izay ny amidinao, nataontsika 400 fotsiny, 400 euro dia efa mahazo 10 anie izay ianao. Raha ohatra moa zany ianao tsy le fananao an'izany taloha fa hoe efa fantatra fotsiny andeha, dia izay vao mikoropaka hoe tarasambo. Dia tsy mbola tarasambo ianao, mbola afaka mividy ihany ianao fa mety lafolafo ilay izy araka ny tenenitsika izay hoe 80 aloha. Izay aloha zany ny hitako rehefa mijery, mbola tsy misy hoe ianao le manana karta manokana hoe gold, platinum sy ny tariny fa raha manana an'iny ianao mbola mahazo tombony hafa indray. Fa ho an'olona tsotra zany izay hoe mividy billet dia mandeha classe économique dia ohatran'izay ilay izy. Dia izay no tenenako hoe za moa mampirisika aina aza mba tindakanina loatra rehefa manao zavatra, satria izay foana no mampety zavatra. Ny zavatra tokony tandrovana dia ny fahafahampon'ny olona izay nametraka amin'ny fitokisany aminao. Dia jereo tsara foana, raha ohatra ianao hitondra ny entan'olona dia manasy farafaharatsiny arakaraka an'izay faktura ataonao ao, fa manasy farafaharatsiny assurance bagage. Zany hoe misy antoka iny entana iny, raha sanatria very dia raha manana ny hoe assurance bagage io ianao misy antoka zany dia averin'le assurance na le orinasa mikarakara an'izay zany ny vola vidin'ny zavatra rehetra ao anatin'le entana. Zany zany isan'ny ilaina fa tsy hoe faly fotsiny maka amin'ny volan'olona, fa mba manome ataontsika hoe tambina service mendrika ao anatin'izay zavatra izay. Rehefa mitondra entan'olona saripady io, raitso amin'ny tenanao raha ianao zao amenao olona ray ny akinao amin'ny olona ray ny zavatra dia very, dia raiso amin'izay. Ohatran'izay koa ny olona tsirairay avy mandefa zavatra, raha very iny dia manahirana, indrindra fa nandoha vola izy mandefa azy aminao fa tsy hoe maimaimpona na maimaimpona ary. Za mitondra zavatra hatramin'izay mbola tsy naka na ny ariary ara tamin'izay malagasy nampitondra zavatra amiko mahafantatra za tsara. Za tsy teny hoe ataovy maimaimpona koa ny ianao, ny anahy ny antony dia tsy afeniko hoe to azavaiko aminareo hoe nisy fotoana rehefa makany vitsy ny entana, za nefa tsy maintsy mitondra valizy. Dikan'izay vida le valizy dia tsy mampaninona anahy mitondra zavatra olona, satria rehefa miverina avy any tsy mitondra ny an'olona fa mitondra anahy. Dia izay nahatonga an'ilay izy hoe rehefa makany matetika mitondra ny an'olona maimaimpona, ny antony efa hoentiko ihany reny valizy reny ary vita. Donc izay zany mba hampifanampiana amin'ny mahasamy malagasy dia izay mazava ho azy, misy zavatra hafa ataoko andoavam-bola, misy zavatra hafa ataoko hifampizarana, izay ny fiainana, tsy voatery ho vola daholo. Za tsy miteny hoe ny olona tsirairay tsy maintsy hitondra maimaimpona, za tsy miditra amin'izany. Ny olona samy manana zavatra tiany sy fomba fanaony amin'ny fiainana, satria raha ataontsika hoe mitondra entana mandoha vola, ilay olona mety mizara koa izy any amin'ny lafiny hafa. Izay no hoe tsy mila mifanometsina, tsy mila mitsiry izay hitanao ihany, satria ny fiainan'olona tsirairay tsy mitovy. Dia aza ampitovizina aminao daholo ny olona, dia ohatran'izay koa tsy ampitoviziko amiko daholo ny olona, fa samy manao izay tiany io, fa
fa ny asa ny ataontsika eto androany fotsiny mifampizara. De zay zany de jereo le izy raha mampety tsy mahasoa anareo de ataovy satria ny fitondrana entana sady manampy an'izay tsy mandeha zany fa te handefa zavatra no manampy ihany koa an'le mitondra zavatra satria mety azony vola kely zay mety afaka anampin'ny fianakaviany na anaovany zavatra hafa amin'ny fiainany mahafinaritra azy. Zay le izy. Ny fiainana mitady vola ihany de tsara ny mitady vola, tsara mifampizara amin'ny fomba mety azona vola. De zay ny fampizarako an'izay hevitra kely zay aminareo androany fa de mandra-peona Dorindera. Velomy!